Ahoana ny ataonao mba hiavahanao amin'ny tsena amin'ny alalan'ny fanaovana vidéo? Misy marika iray antsoina hoe Asphalt mpivarotra akanjo izy io dia tena hoe hainy nampiasan'ny vidéo tao anatin'ny marketing. Hany ka na secteur concurrentiel be ary ny textile dia tena hoe afaka se positionner aingana izy tamin'ny marché-any. Dia ho jerentsika tao anatin'ity vidéo ity zany hoe ahoana ny nataony mba hahafahanao maka lesona sy mametraka izay ao anatin'ny activité anao na ny orinasanao. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo mania natenaina ny anarako. Eto iresaka momba ny vidéo sy ny marketing satria resy lahatra fa reo compétence reo no tena ilaina raha amin'izao fotoana izao raha ohatra ka mitady visibilité sy mitady client ianao. Raha liana amin'izany ianao dia ataovy reto zavatra reto. Voalohany indrindra anaova abonnement dia activez ny cloche de notification amin'izay ianao maharaka ny vidéo rehetrarehetra avoakako. Fa no manaraka an'izay misy cadeau omeko. Jereo amin'ny description dia misy soratra hoe comment à créer des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Dia misy lien eo akaikiny eo dia cliquez io lien io dia azonao le cadeau. Kidina ataoko izy io mba ahafahanao manomboka manao vidéo sahady fa indrindra mametraka stratégie na vidéo marketing eo amin'ny secteur anao. Miavaka Asphalt noho ny identité visuelle ananany izay tena hoe matanjaka sady mora tadidy. Hainy nampiseho hoe iza ny cible tamin'ny alalan'ny vidéoany. Asehony eo hoe misy rangama tokotena manao vêtements de qualité. Zay mihitsy koa ny promesse hoe mettre la qualité sur le dos de tous les mecs. Asehony ao anaty vidéo izay amin'ny alalan'ny plan rapproché ataony ao amin'ny tarehan'ilay ranga afahany zareo hoe tena cible type d'homme précis. Misy ilay notion d'homme libre sy indépendant izay tena avotrany amin'ny alalan'ny cadrage ampiasainy sy ny décor ampiasainy. Ohatra hoe ny plan large mba hanehoany ny notion de liberté. Du coup misafidy an'le akanjo Asphalt c'est faire son propre choix et l'assumer comme un homme libre et sûr de lui. Asehony koa ny côté brutan'ilay marika amin'ny alalan'ny décor izay misy hoe vato sy tendrombohitra. Zany hoe le côté solidité sy qui dure dans le temps ohatrany ny akanjony. Dia ny vidéo no ahafahany maneho izany. Ataony gros plan koa ny akanjony mba hanehoany ny qualité de finition. Tsy menatra mihitsy zany zareo miditra anatin'ny détail satria ny akora rehetrarehetra ampiasainy dia asehony avokoa sy ny safidiany avokoa. Dia izay mangarahara izay ihany koa na ny hoe transparence no mampiavaka azy na anatin'ny vidéo io na anatin'ny communication. Manana vidéo ihany koa izy mampiseho sy manazava ny fomba fanamboarany akanjo de A à Z. Atombony any amin'ny fournisseur izy io makany amin'ny matériaux ampiasainy ny usine ny équipany hatrany amin'ny test. Ataony izay mba ahafahany manao personnification ana marque. Hita taratra anaty vidéo avoakany ihany koa ny temps ampiasainy. Zany hoe cachasse direct izay tena hoe aligné sy cohérent amin'ny style ny markany. Na le voaofin'le présentation le produit izay tena hoe temps informel ny ampiasainy nefa raha fahinoko azy ohatrany hoe CEO an'le boîte mihitsy no manao an'le izy. Tena hita la proximité amin'ny public cible satria tena impliqué no centre ny processus rehetrarehetra ny client. Zany hoe mampiasa an'le principe na lean startup ry zareo mba ahafahany mi-interagir amin'ilay communauté na io futur client na io fa client récurrent. Dia efa nanao vidéo makasika an'izay principe na lean startup zay dia apetrako amin'ny description ny lien. Tsy manao fa tsy précommande zany zareo dia vao ana lancement na sortie na produit dia mametraka questionnaire izy mi-interagir amin'ny olona mba ahafahany mangataka ny aviany. Dia izay notion d'implication zay koa dia hita taratra ao anatin'ny vidéoany. Ohatra zao anatin'ny vidéo de présentation na produit izay avoakany dia lazainy ao anatin'ny vidéo io ny problème souleven'ny olona tao amin'ny questionnaire client dia asehony eo ihany koa indrindra ny fomba namahany azy sy ny intégreny azy ao anatin'ilay produit-any. Dia izay efehana proximité sy implication zay no mamoaka an'ilay perception de collaboration. Zany hoe ao anatin'ny marketing dia tsy client fotsiny ny olona fa tena hoe collaborateur miara-miasa manao conception n'ilay produit. Zany hoe rehefa tonga ny lancement le produit dia betsaka ny recommandation sy ny vente. Ho anahy Asphalt tena hoe marque sy boîte tsara. Hainy nampiasa ny vidéo tao anatin'ny marketing dia hitanareo teo taratra koa zay hitako hoe tsara ilaina tahaka ny concept an'le hoe mametraka questionnaire alohan'ny lancenana produit mba ahafahanao mahazo ny aviana client. Raha nanampy anao ty vidéo ty dia asivy réaction dia zarao amin'ny hafa dia amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.